Ireo olona sahirana avy eto amin'ny fokontany Ivandry sy ireo avy amin'ny toerana manodidina no raisin'ny eto anivo ny centre de santé Manasoa eto Ivandry ity, izay eo ambany fahin'ny Rotary Club Ivandry. Fanampiana avy amin'ny Rotary Club avy any ampitan-dranomasina sy tsy papaika ataon'ny mpikambana no ahafahana mamatsy fanafody ity tobim-pahasalamana ity, ka ahafahana mizara izany maimaim-poana amin'ireo marary tonga eto. Maimaim-poana zany ny olona miditra ato 500 ariary maso fanafody izy afaka jerena ny nifiny afaka jerena daholo mombamomba anazy dia miponina manodididina aty zany no hoentinay miditra ato ary tena hoe ny sahirana koa zany na tsy voatery amin'ity toerana ity zany dia afaka makateo amin'ity centre de santé ity. Fanafody rehetrarehetra zany io zany miankina amin'ilay fahasalaman'olona fa ny fanafody rehetrarehetra zay azo omena dia maimaim-poana miankina amin'ilay aretina azy miankina amin'ilay aretina zany io. Mety hoe marary andoha izy dia fanafody ho an'ny loha, mety hoe marary kibo izy dia an'ny kibo, mety hoe marary maso izy dia any maso indray. Io zany miovaova be ilay izy. Maro anisan'ny aretina paziny marary tonga eto amin'izao vanim-potoana ririana izao ny gripa sy ny areti-kibo. Ny aretina zany arakaraka fa raha amin'izao vaninandro mangatsiaka izao dia gripa sy ny areti-kibo no tena betsaka. Tonga eto aminay moa izany dia tsabonay dia amenay fanafody dia aparan'izay amenay torohevitra hoe tokony mba misotro rano mafana, menana citron, miezaka ohatr'izay zany fa fanafody moa zany misy daholo eto aminay. Tonga nitsidika ity tobim-pahasalamana ity omaly ny filohan'ny Rotary Club Ivandry niaraka tamin'ireo mpikambana sy solotena mpiara-miombonantoka. Ity tobim-pahasalamana ity dia isan'ny asa maritra tanterahan'ny Rotary Club Ivandry. Ankoatra io anefa dia mamatsy ny cantine scolaire ny FP Ivandry ihany koa ny fikambanana no manatanteraka asa fanarenana ny sekoly izay noravana tamin'ny taona 10 ka amin'izao dia efitra ny sekoly telo no efa andalam-panamboarana. Toy ny etsika moa ny famatsiana oksigène ny hôpitaly Beatomasina izay nanaovana ity fikambanam-panao Sasoa ity fampiasam-bola hatrany amin'ny $6,000. Tsy ho ela dia ho avy eto Madagasikara ihany koa ny mpitsabo nify avy any La Réunion hikarakara etsika fanalana nify maimaim-poana ho an'ny olona misy 200.